Ravana manalo amin'ny tompo a anapaka ampotsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity alahady fahaefatra ambinipolo oktobra 2024 ity, dia alahady fa 2024 manahaka ny trinité, alahady ny sampana fifazana manerana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mivavaka sika. Dera sy misaotranao zay raha eo no ty alahady natokana ho an'ny sampana fifazana univiny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Dia ianao indray no hiasa mahery amponay tsirairay avy ka tonga ny tsy tafandrimandry ka atsiaro tena mifo tokoa ka ajoro sy ovavolombelona amin'ny sehatra rehetra zay ananonay fahavelomana. Dia manomezanay anay tompo ny teninao sy ny teninao zay fanino ny tombotray sy fanazovanao ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy teny tokanofo naovanay zavavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro alahady 20 oktobra 2024 ity dia ny Exodosy 20 andininy 1:12. Exodosy 20 andininy 1:12. Ny soramandry dia manao hoe ny namonona fanatitra halamafina ny fanekena sy ny nahitany Mosesy mba amin'ny lolon'ny Israely an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ao izy tamin'i Mosesy, mikara ao amin'ny Jehovah, ianao sy Arona sy Nadaba sy Abihu ary 70 amin'ny lolon'ny Israely ka migofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa reo tsy manakaiky any olona tsy akatra omba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra zay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namandray miretona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra zay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanohatra ny teny rehetra nataon'i Jehovah dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambonin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenena 12. Ary ny zatovy ny zanak'Israely ny rahany dia nitondra fanatitra hodorana ireo ka namono vatorobola atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary lalain'i Mosesy ny atsasaka ny rà ka nataony tao anaty lovia, ary ny atsasaka ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara. Dia naka amin'ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehany. Ary hoy ny olona, zay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Jehovah, nalain'i Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona ka hoy izy, ino rano fanekena zay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra zany. Dia niakatra Mosesy Arona sy Nadaba sy Abihu ary 70 tamin'ny olon'ny Israely. Dia nahita n'Andriamanitra ny Israely izy koa ny teo ambany ny tongony dia toy ny fanoranoan'ny vato safira vovoatra ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany ary tsy nanititra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy dia nahita n'Andriamanitra izy ireo ary ninana sy nisotro. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iry amin'ny andiny faraika amin'ny folo tapany farany, nahita n'Andriamanitra izy ireo ary ninana sy nisotro. Riavana, zava-dehibe zany hoe mahita n'Andriamanitra sy mihinana sy misotro eo anatren'Andriamanitra zany. Tsy ny olona rehetrarehetra no afaka isitraka an'izany tombotsoa lehibe mahita n'Andriamanitra sady afaka mihinana sy misotro eo anatren'Andriamanitra. Zava-dehibe zany satria afaka miray aina amin'Andriamanitra. Sika malagasy dia miteny hoe zay ray vatsy ray aina. Tonga ray aina amin'Andriamanitra reto Israely rehetra satria nahita n'Andriamanitra izy sady mihinana no misotro. Ahoana no nafahana natanteraka izany? Ny rano fanekena no nahatanterahana izany. Ny rano fanekena zay natonga fanatim-pihavanana tamin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra. Natonga fanatim-pihavanana teo amin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Zava-dehibe zany riavana. Eto koa ny zanak'Israely koa dia niara-niretina nanao hoe zay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay.
veriny loha zany misy ery amin'ny 17 tapany faharoa namandray ny retona ny olona rehetra ka na hoe teny rehetra zay ny lazainy Jehova dia ataonay. Verina indray eo amin'ny andininy fa andininy fito tapany farany ary izy ny olona zehetra ny lazainy Jehova dia ataonay sekenay zay nataony Jehova tamin'ireo ny amin'izany teny rehetra zany dia ekeny sy ataony. Ekeny sy ataony ny rano fanekena rahateo no natateraka izany. Andriamanitra ry havana dia miezaka mihitsy zay atsara amin'ny fifandraisany aminy sy amintsika. Eto dia miditra tsehatra mihitsy izy amin'ny alalan'i Mosesy ampandray akaiky ny zanak'Israely sy Andriamanitra. Eto dia nahitan'Andriamanitra zareo sady niara-ninana sy nisotro teo anatreny. Hita ny fampahata'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra no afaka mahita an'izany fa zay tsara fifandraisan'Andriamanitra. Jesosy rahateo efa niteny tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana fa ny zanakalahy zay ho tratrany ray izy manambara azy. Eto noho ny amin'ilay rano fanekena zay nataon'Andriamanitra dia afaka mifanakaiky ny olona sy Andriamanitra. Eto dia lazaina mihitsy Andriamanitra tsy nanindrotra ny tanany tamin'ny zanak'Israely. Hitantsika indrindra zany ery amin'ny andininy fa 1:10 ary tsy nanindrotra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy tsy nanindrotra ny tanany Andriamanitra. Andriamanitra nge masina sy marina ka makala ny ratsy rehetra sy ny fahotana rehetra. Soa ihany fa nandatsaka ny rany Kristy ampampadio antsika rehetra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Angano rahateo dia nalatsany ny fanekena vaovao sy famelan-keloka ho an'ny maro. Fa amin'ity androany ity ry havana aokantsika iorina tsara amin'izany tenin'Andriamanitra zany ary fitotra tsara amin'izany ka tsy salasala anao tanàn'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rahateo miteny hoe zay manatona azy tsy maholavy mihitsy, indrindra zay manatona azy ao amin'i Jesosy Kristy. Koa amin'ity androany ity araroty ny ahafahanao manatona an'Andriamanitra. Tsy miara-minana eo anatreny, tsy miara-misotro eo anatreny izy rahateo tia nakaiky antsika ary tsika koa tia nakaiky azy. To tafaray ty sy manina. Teo amin'izany tokoa ane ny fiainako sy ny fiainanao eo mpamaky vakina n'ity zao tontolo zao ty ary tsy ho lavitra an'Andriamanitra isika fa akaiky an'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy rahateo nefa niteny zay nahita azy tena nahita an'Andriamanitra ary izy ny ray dia ray ihany ary zay makao aminy dia Andriamanitra koa akao aminy. Koa amin'ity androany ity aokanao tsara fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy rahateo efa niteny tsy misy makana amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'ny rery ihany. Koa miorena tsara amin'ny Kristy, indrindra miorena tsara amin'ny fanasany satria nalatsa ny rany fanekena vaovao sy famelan-keloka ho an'ny maro. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tia dia tia anay tokoa ianao. Tsy navelanao ho lavitra anao zay fa nety ianao nanakaiky anay nandava ny hevitry ny fisarahana tamin'ny hahafatesan'ny zanakao teo amin'ny hazo fijaliana satria efa maty ny zanakao dia nitritra ny hevitra lamba zay nanasahaka ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina. Tonga tafaray aminao zay nohony amin'i Jesosy Kristy dia lalana sy fahamarinana tsy misy makana amiray raha tsy amin'ny lalana. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe ranay zay nandanitra masina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane sitraponao ity tany tahaka ny nandanitra niny amina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano tononona amin'ny anaran'iray zanakary fanahymasina zao raisoa amin'ny finoana sy fanantenana zany todranomasina izany. Koa fandraisanareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo voninahitr'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy finoana re ampray hevitra anareo ahaka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavy ray ny raha anareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tomontsika. Matoky izay niantso anareo sady izany nanivy izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.